Noterahana tao amin'ny hôtely Matalis eto Morondava ny fampahafantarana ny vokatry ny fanadihadiana mikasika ny fisitrahan'ny mponina ny rano fisotro madio ato anatin'ny faritra Menabe izay nataon'ny ONG SA niarahan'ny asa tamin'ny UNICEF Madagasikara. Inventaire ny point d'eau tato amin'ny faritra ny Menabe izay notanterahanay ONG SAH. Nandritra ny 4 volana no nanatanteranay izay inventaire tao anatin'ny 5 district izay ahitana ihany koa ireo 56 communes. Tanteraka izy ankehitriny dia izay no nataontsika teo androany. Tao anatin'izay inventaire zay no namoahana ireo antontanisa mikasika ny foto-drafitrasa ho an'ny rano fanadiovana sy fidiovana eo anivon'ny sekoly ihany koa sy ny formation sanitaire. Ny ONG SAH mikasika ny inventaire aloha dia fanatanteraka teny fotony. Vita iny androany dia namoaka antontanisa tsika betsaka izy teo ary efa hita sahady fa misy ny fahasamihafany mihoatra amin'ilay données izay azontsika teo aloha. Dia ny zavatra misy aloha mikasika an'ilay inventaire dia misy ihany koa ny MGMERL no nanatanterahan'ny ONG SAH anazy izay niarahana tamin'ny UNICEF, fa misy ihany koa ireo plateforme izay ministériel toy ny Sesam, dia izay zany ny atao hoe dingana manaraka ny ampifanarahana na ampidirana an'ireo données ireo ao anatin'ny plateforme ministériel mba hahafahan'ny tsirairay na indrindrandrindra ny ministera isan'ambaratongany azafady misitraka izay antontanisa rehetrarehetra zay. Tia-pamaranana dia misaotra n'ireo mpamatsy vola ny UNICEF Madagasikara izay nanampy ny ONG SAH tamin'ny fanatanterahana ny inventaire tato amin'ny faritra Menabe, ary eto ihany koa ny fitaliavam-paritra ny rano sy fanadiovana sy fidiovana izay tena niara-ny salady ety fotony nanara-maso ny izay inventaire zay nanatratrarana ny atao hoe ny fiabiliteny ihany koa na tongavantsika amin'izao tanjona izao. Zava-dehibe ho an'ny fitalevam-paritra ny rano fidiovana sy fanadiovana atao amin'ny faritra Menabe no fahazahoana izao antontanisa vokatry ny fanadihadiana nataon'ny ONG SAH izao, satria ahafahana mametraka ny politika mpampandrosoana mba hisitrahan'ny mponina ny rano fisotro madio ary hoentina ihany koa ho afa-mpandrosoana ho an'ny faritra, satria dia ilainy ny sampandraram-panjakana rehetra izao antontanisa izao, hoy ny taleparitry ny rano fidiovana sy fanadiovana ato Menabe. Ny inventaire na point d'eau tato anaty faritra Menabe izay niarahana tamin'ny ONG SAH novatsian'ny UNICEF vola taty amin'ny faritra Menabe. Ireny no resultat hitantsika ary miainga amin'ireny isika zany raha hamaly na raha hampitsitsaka izany rano fisotro madio ny vahoaka ato anaty faritra iray manontolo. Misy ny tsy fitoviana teo amin'ny antontanisa zay nanananay teo aloha sy inona voakatsika teo iny, ka izay angamba no anaovantsika planification vaovao ahafahana mamaly ho izy ny filana eny amin'ny vahoaka tsirairay avy. Manana données isika zao hanombohana indray ny intervention rehetra mahakasika ny fanetsahana an'izany foto-drafitrasany rano fanadiovana sy fidiovana izany. Misy ihany koa ireo données izay nomenareo teo mahakasika ny foto-drafitrasa izay tsy miasa, ary isaorana ny ekipan'ny ONG SAH izay tena nidina fotony mihitsy nazahoantsika iny antontanisa iny. Efa azo tsidiantsika sahady ao anatin'ny inventaire ny données vaovao ary izay niresahana teo zay ezahana ny hampiditsy azy koa ao anatin'ilay Sesam ny ministèran'ny rano fanadiovana sy fidiovana, ahafahan'ny tsirairay avy indrindraindrindra fa ny partenaire izay mieritseritra hanao intervention ato anaty faritra Menabe dia efa misy données sahady tsika ahafahana miainga, ahafahana mamaly izany filana eny fotony izany.